Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Raha mbola renoka natoro tao ampandriny ty zazalahy kely anankiray indray alina dia nanofy. Intio no nisy anjely niseho taminy ka nanao hoe mahafinaritra loatra anaka ny toetranao, ka indro omeko paingotra kely anankiray ianao. Raha misy zavatra irinao ninona dia atsindrony amin'izay olona hitanao iny paingotra iny, ataovy tafalentika tsara mihitsy fa ho azonao izay irinao. Rehefa natsiaro tamin'ny toromaso n'ilay zazalahy kely dia natompo ny tery amin'ny akanjony masony, ka indro nisy paingotra maranitra anankiray nitsatoka teo akaikin'ny lavabokotra. Tia tokoa eny ilay paingotra mahagaga hoy izy. Avy hatrany dia tsaroany ilay baolina kely tsara taretary amin'ny trano fivarotana. Efa nitsiriritiny hatry ny ela io baolina io. Ho azoko amin'izay izany io, hoy izy nieritreritra. Niaraka tamin'izay dia niditra ny efitrano n'ilay anabavy keliny, noraisiny ilay paingotra ka andeha ho atsatony tamin'ilay zandry keliny. Niemotra nefa ny tanany. Toka ahoana ny ampangirofiry sy ampitomany ty anabavy keliko malalako ty hoy izy, mba hahazoana baolina. Olokafa no tsondromiko izy fa tsy ny zandriko ty asa ady tiako. Dia lasa izy nandeha nivoaka, ary dia nahita zazalahy vitsivitsy ny lalao teo an-dalambe. Ny anankiray amin'ireto no tsondromiko ilay zazalahy kely, dia niraisiny ilay paingotra teo amin'ny akanjony. Ho azoko amin'izay ilay baolina tsara tarehy. Raha nanantony reto ankizy anefa izy, dia indreo hitany miramirana sy falifaly avokoa reto ankizy milalao. Dia ampitomany anankiray amin'ireto zazalahy kely falifaly reto ve mba hazoko baolina? Tsy hanao izany aka. Dia lasa indray izy niala teo. Dia toy izany hatrany nanjo azy. Dia azo zavatra izy, nefa isaky ny anindrona olona amin'ilay paingotra dia niemotra. Indraindray natahotra, indraindray nalahelo ilay olona ho tsindrominy. Dia tsy nampiasa ilay paingotra izy nandritry ny taona maro. Taty aoriana rehefa tonga lehilahy lehibe ilay zazalahy kely, dia mbola nitehiriziny ihany ilay paingotra. Nisy asa be karama izay nirino azo, tsaroany fa tokony hampiasa ny paingotra izy. Nefa noho dia anindrona olona tokoa izy, dia niemotra ary tsy sa. Tsy ahitako fiadanana hoy izy ny fijalian'ilay olona voatsindrona, na dia ho azoko aza ny toerana izay nitsiriritiko. Tsy hampiasa ity paingotra ity noviana, na dia mamy aza ny ho lasa ambony sompanan-karena ho ilay zazalahy, ary tsy ny fahorin'ny hafa no hanorenako ny fiadanako. Hiasa ary hiasa tsara mihitsy mba hazoko izay ilaiko. Dia tsy nampiasa ilay paingotra mihitsy ilay zazalahy. Eny, fanoharana ihany izany ry mpiaino ajaina. Isika tsirairay izao dia tahaka io zazalahy io ihany koa. Manana paingotra mahagaga sika, dia ny vavantsika izany. Maranitra ery izy io. Azontsika atao ny miteny namantsika, mifosa azy, manaratsy, mandoto azy, mampijafajafa azy. Angamba ahazo izay irinao ianao amin'izany teny tsara lahatra feno fangirifiriana ataonao izany. Nefa moa mety ve raha fampahoriana ny hafa no ahazonao tombony? Hoy tokoa mantsy Solomona raha nanoratra ao amin'ny ohabolana 17:10 ny 15 tapany faharomana hoe: izay faly amin'ny fahorian'ny sasany dia tsy maintsy ampijaliana.
vitatalo naninaka imanavao ifianako zatinety hatrizao utanifo kiritoko noreo natausi vitatalo naninaka imanavao ifianako zatinety hatrizao Sashiniziana kula vichana kuidrua manatuna kuwakikisunda tetakuna wangatakisana drua vilai nibausana kauizai enuni vavakasana chai Hasinas Group. Atolotry ny feonfanantenana ho anao tsara ho fantatra. ankafaliana trano no iarabana anao a tapaka sy namana izay mihaino sy manaraka izao fandaharana tsara ho fantatra izao ny pastora Solahidina miaraka amin'ny teknisianina Samy izay maniry soa ho anao mandrakariva eo ampanarahana izao fandaharana tsara ho fantatra izao. Araky ny fanambara tamintsika teto moa zany satria filazana mialoha mikasika ny ilay Mesia no resahina dia mazava ho azy fa ny Taorata zany no vakiana. Taorata izay keny Islam fa fanambarana avy amin'Andriamanitra ao anatin'izany koa ny Zabora, ny Salamo sy ny Testameta taloha manontolo izany.
ao amin'ny testamenta taloha ny taoraty dia misy ireny fanompopovavahana ara-tandindona ireny, zany hoe fanompopovavahana zany manambara ny zavatra ho avy ditsina fa mikasika ny mesia zany. Ohatra zany ireo biby zay natao fanatitra, tsy zavatra atao hoe sous forme fotsiny ahaitraitra ireny fa de misy dikany avokoa ireny. Satria ny soratra masina hoe raha tsy misy raha alatsaka de tsy misy famelan-keloka, zany tsy misy famonjena raha tsy amin'ny alalan'ny raha alatsaka. Ka ireo biby natao fanatitra na latsa-dra, satria zany no afan'Andriamanitra mamela ny fahotany olona, satria ny fahotany nampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Dia ireny biby natao fanatitra ireny dia manambara meloha tandindona momba ilay Mesia ho avy dia Jesosy Kristy izany. Ohatra koa zao ilay menarana varahina zay voalaza ao Nomeritoko 1:20. Nomeritoko 1:20 andininy 4 hatramin'ny 5 dia ahitantsika ny menarana afo na menarana varahina voalaza, satria rehefa nimonimona tamin'Andriamanitra sy Mosesy ny zanak'Israely na ny Mesiny dia nisy menarana nisy poizina nanaikitra azy ireo, zay voakaiky de maty tam'izany fotoana zany. Ka rehefa nahatsapa-teny ireo vahoaka ka nifona sy nibebaka, dia Andriamanitra tamin'i Mosesy hoe manaova menarana varahina anao dia ahantony amin'ny hazo lava anankiray, ka zay rehetra mijery zany dia tsy ho faty fa ho velona izy. De lazain'i Jesosy fa izany fanatonana ny menarana afo na menarana varahina zany dia manambara azy zany. Zany hoe manambara an' Jesosy ilay ho fatsina amin'ny hazo fijaliana noho ny fahotany zao tontolo zao. Zao no fanambaran' Jesosy izy hoe ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona. Zanak'olona voalaza eto tsy izy fa Jesosy io. Zay mantsy no anarana tiany indrindra zay, satria milaza ny fanetretenany io, ilay tenin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tany an-danitra nidina ho tonga zanak'olona. De ozy izy hoe tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay ny an-danitra. Hoy ny toyny hoe ary tahaka ny nanandrata ny Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Zava-dehibe zany. Fa fanambarana meloha ao amin'ny testamenta taloha fa ho tonga zany Mesia zany ary hanaiky hombony amin'ny hazo fijaliana mba ho famelana ny fahotany zao tontolo zao. Ao amin'ny Zabora, zany hoe le salamo zany, dia maro be ny fanambarana mialoha, zany hoe tany amin'ny arivo fotoana mialoha ny nahaterahany Jesosy Kristy. Io Zabora na salamo dia misy fanambarana vitsivitsy na maromaro aza moa filazana mialoha mikasika an' Jesosy. Ilay mpanoratra ny salamo, zany hoe anisan'ny mpanoratra ny salamo Davida, tamin'ny fahoreneny dia nisy fitaraina na fanambarana nataony ary ireny dia tandindona mialoha ihany koa mikasika an' Jesosy Kristy. Ohatra ny fanambarana hoe Andriamanitra ô, nahoana dia mahafoy ahy ianao, amin'ny salamo 2:20. Ary zany no lazay nataon'i Jesosy fitarainana teo amin'ny hazo fijaliana. Eo amin'ny salamo 2:20 ozy izy hoe zay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy, manondromolotra izy sady mifikifodoa manao hoe ankino am' Jehovah izy, dia aoka izy hamonjy azy. Eny aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Dia izany tokoa ny tanteraka. Rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Kristy naneso azy rehefa valo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana zany, mpisorona, mpanora-dalàna, ny fariseo, ny fareo miaramila, dia niantsoantso hoe aoka izy hidina raha izy tokoa ny Mesia, aoka izy hidina raha zanak'Andriamanitra tokoa araka ny fanambarany, aoka izy hidina raha nkasitrahan'Andriamanitra izy dia hino azy zahay. Ao amin'ny 15 amin'ny salamo 2:20 izy hoe
mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany de zany tokoa zavatra niseho raha makasika amiliko toko 7 zany hoe mifilazantsara na injily zany de tanteraka tokoa zavatra io de Jesosy miantony amazy fijaliana nanovan'zare loka ny fitafiana ny fanambarana zay ary fotoana mialoha kasika ny fitafiany Jesosy ny fanaovana loka ny fitafiana de tanteraka tamin'ny fotoana io tsy mahagaga raha ireola mpandinika ny testamenta taloha tamin'izany fotoana zany noneno rehefa nahita ny toezavatra nisy hoy ny fanambarana amin'ny Luka toko 7 andininy 4 b dia nanova ny loka ny fizara ny fitafiana tsara ho fantatra zava-dehibe ny amantarantsika izany zavatra zany mampiorina tsara ny fahalalana mampiorina tsara ny finoana faresen-dahatra zany a kasika aneo ambarany ten'Andriamanitra io ko dia mankasitraka anao mandrakariva manaraka izao fandarana tsara ho fantatra izao ka de mankasitraka indrindra AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 tarika harlala azeverinao faharesena raha misy olona iray izay manetry tena fizananeno bakio izay nomeny tompo isika masainy mifanompo izay manetry tena ole tompolo hasaratra fizay mananga tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena ny fanandratantena de tsinotsinona fatony volomborona naivandanjaka manidina ny fanetrehentena toy ny diamondra tsy panana kanefa de mafonja izay manetry tena hoy ny tompolo hasanatra fizay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena eny sambatra ny olona mahay manetry tena radio feo ny fanantenana ny mievitra ny hafa hoambony no ny tena de zava-tsarotra tokoa manahirana ny saina kanefa mbadiny fa ilay Jesosy tompo tena ndraiky mba ho tonga ho mpanompo izay manetry tena holy tompolo hasaratra fizay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena ny sambatra ny olona mahay manetry tena AWR manolotra ho anao
feon'ny fanantenana. Ny namanareo risarandrenjatovyany no tafatafa sy midididinika aminareo amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao. Ingane ny fahasoavany manana ambiampy mba ho amintsika tsirairay avy. Rehefa avy nivezivezy eran'i Madagasikara noho ny asa ny tenako dia tapa-kevitra fa tena hijanona teto Antananarivo amin'izay. Ary eto indray no ny asa fanao. Mitsabo ny asako. Eto indray azany ny anompoka hitsabo. Ny zavatra hitako tany amin'naleoko rehetra tany dia nanatsoako lesona be deaibe. Ny trangam-piainana ny ainako teny ampivezivezena teny. Indrindra moa fa teo amin'ny lafiny ara-panazy ho tantaraiko aminao mba hanatsoantsika lesona indray amin'ity anio ity. Ny taona 7 zany hoe ny volana oktobra raha ny marina tokoa no nanendrena ahy oloolon'ny fiangonana. Mandritra ny taona 7 ho avy. Tsoroko eto fa tena nasa daika tra ihany na dia ray taona monja aza ny hoe hanao asan'ny loolona. Araka amin'ny fahazarana tamin'ny fiangonana io moa zany dia taona ray ihany no fotoam-piasana ho an'izay voatendry rehetra. Sadaikatra ihany satria andraikitra mbola tsy nosaniko mihitsy zany hanao loolona. Sady le izy tsy moramora fa didy mavesatra tokoa. Kanefa moa rehefa nahazo toky tamin'ireo namana efa zokiny andraikitra an'izany hoe raiso rangafa ampinainao dia nanaika ihany any farany nikeko ihany le fanendrena. Tamin'izay fotoan'izay dia tsaroko ny tranga nisy rehetra tany ampandehanana tany rehetra tany. Nisy mifeongo bitsika tamin'izay fotoan'izay hoe eto indrindra no ilana ny fanendrenanao ololona. Dia nanaiko tokoa aho. Iraka no nampanaovy ny tompo tao amin'ny fiangonana io ka dia nikeko le fanendrena. Loolon'ny fiangonana zany nandritra ny taona 7. Tapitra ny taona 7. Ko tsy maintsy niroso ho amin'ny fanendrena mpandraraha vaovao nandritra ny taona manaraka indray no voamera-panendry. Ko rehefa natao ny famakina ny anaran'ireo mpandraraha ny taona 7 dia efa tsy loolona intsony aho zany. Tamin'izay fotoan'izay indrindra nisy lehilahy be anankiray efa ela niatezana tamin'ity fiangonana Adventista mitandrina ny andro fafito ity. Ary tao amin'ny fiangonana io koa izy mivavaka. Tsy haiko re izay tao an-tsainy fa dia nalahelo mafy izy. Na eny ny anarako tsy voatonona hoe loolona intsony. Ka nanatona rehefa nirava ny fiangonana ary nanontany ny antony tsy nanendrena ololona intsony. Ny sefosefo be mihitsy ngarainy tamin'izay fotoan'izay. Novaliako ny fanontaniany taminy hoe ifandimbiasana ny toerana ray aman-dreny. Ary iraka no nanendren'ny tompo ahy. Hanome lesona ny natongavako tao. Vao maika gaga izy satria tsy azony mihitsy izay nolazaiko. Fa voatero nanazava taminy indray aho. Zao mantsy. Tany amin'ny toerana rehetra izay naleko sy nivezivezeko. Izay tsy vitsy ihany nahitako an'izany. Fa saika tany amin'izay naleko rehetra dia saika hifandro tena tokoa ny toeran'ny loolona. Mihevitra mantsy izay voatendry eo amin'ny toerana io na io andraikitra io fa tena lasa manam-boninahitra lehibe tokoa izay voatendry io. Tsy ny loolona irery ihany no azon'izany aretina izany fa hatramin'ny mpitahiry vola sy ny toerana malazalaza. Any amin'ny toerana sasany aza moa dia atao izay hanaratsiana ny mpiandraikitra teo aloha amin'ny filazana izay tsy misy akory mba azahoana andimbo ny toerana. Ao indray aza ny mpitahiry vola sasany efa nahazo toerana dia miezaka miaro-mafy ny toerany amin'ny velakevitra maro samihafa. Tany ampivezivezena no nahitako an'izany. Fa rehefa tsy voatendry izy dia manangana tokon'olona mba hikomy amin'ilay misolo azy mba tsy hampandeha ny raharam-piangonana. Mampalahelo fa tsy izay
no toetsaina kristianina, miezaka mampikatso ny asa tao rehetra zany. Misy aza moa raha izy mifilo ny asa fito eo aloha de efa tsy lany filo ny asa fitoriana, de miezaka manao zay ampikatso ny asa fitoriana fotsiny ataony, satria olo-kafandreny efa eo amin'ny toerana io. Efa hitako tany amin'ny toerana anankiray hafa koa aza, fa raha ohatra ka eo amin'ny W voalohany no fazarany garainy satria loholona izy na mpitahiry vola izy, rehefa mipetraka mandritra ny taom-piasany ao am-piangonana mandritra ny fivavahana de zao rehefa tsy lantsony izy miemotra any amin'ny W farany indrindra, rehefa tsy voatendry tsy vitany hoe miemotra any amin'ny farany indrindra izy, fa rehefa anjaran'ilay ny solo azy no mandray fitenenana eo aloha de azony domikioa zay milahatra manakaiky azy hoe dominy amkio zany n'olona voafidy, manatsatso zay lazain'le mandray fiterenana eo aloha. Noho ny fatako an'izany rehetrarehetra zany de ny voady tao am-poko aho, tsy ny lobava, tsy ny lobava, tsy ny teny mihitsy fa indray andro any hoy aho tao am-poko sy tao an-tsaiko, raha lasa loolona de asiako ny mpino fa tsy toeram-boninahitra itoeran'io fa toeram-panompona tanteraka. Mpanompo ny anendrena eo koa tsy laiko zay voninahitra matimatesany maro, koa rehefa tsy ho anjarako tsony any manaraka de tsy zaho ndray no anakorotana fa izaka nampy kosa zay vaovao eo amin'ny toerako taloha raha sitrany izany. Mario tsara le hoe raha sitrany, satria ny tsikaritry tany ampandehanana ihany koa de misy am'ireo vaovao voatendry no to miseo manakambo sy matikambo mihitsy de mideadeka tsy mba makatorohevitra amin'izay efatranainy, kanefa de tena ilaina tokoa ny fahaiza-manao ny hafa mba ento mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Ny tena mampalahelo aza de misy mihevitena ho zavatra ka lasa hafa fijery amin'ny mambra namana mihitsy, de hoy ny fiten'ny mpanao politika hoe manova olona tokoa ny toerana. Farandrindra de ity tany ampandehanana tany ihany koa no nahitako trangana kiray toy zao, fa rehefa tsy mampisongadina azy ny zavatra tao, tsy mamedera sy laza azy, tsy mamevonatra azy, tsy izy no hitan'ny olona de tsy mazoto izy. Aleo ny manasongadina ny an'olo-kafa any ivelany toy zay ny an'ilay iray fiangonana aminy zay tokony ho tohanana mafy satria hita taratra fa tsara. Satria raha manasongadina na manoana an'ilay ataon'ilay iray fiangonana aminy izy de matsiary ho tena latsa-danja tanteraka. Aretina izany, aretina mila ialana ihany koa zay ankoatra ny ady toerana mibaribary. Ahoana hoy ny Baiboly? Toetsaina jentilisa zany fa tsy toetsaina kristianina. Fantatrareo izy Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Fantatrareo fa ny indriny jentilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra, fa tsy mba toy izany ana aminareo, fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary zay teo ambony aminareo de ho mpanomponareo. Tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo, ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Tokony hanahaka an Kristy isika rehetra, tokony hanahaka an Kristy, na de nanana ny endrik'Andriamanitra ary izy ozy ny voalazan'ny Baiboly de tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany amin'nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy de nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, de ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nananadran'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny loalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany. Filipianina 2:9 ka hatramin'ny 10. Tena mpanompo ambanin'ny mpanompo tokoa Kristy raha teto, kanefa de Andriamanitra tanteraka. De hoy aho hoe ary zasy ianao mba ahoana? Pila sy mpitady voninahitra ve ka ilay te anasongadina tena fotsiny? Marary ianao rehefa tsy ianao ny voatendry, rehefa tsy ianao ny mahazo voninahitra, rehefa tsy ianao ny hita hoe mahazo dera sy lazo ho am-piangonana.
zao hoe andao hifampivavaka atsika dia lana zany toetsaina hafahafa zany raha sanatrika ianao no isan'ny manana zany toetsaina zany. Hivavaka ho anao aho ho tahity Jesosy anie anao sy ny ankonanao mba ho sitrana ianao. Amen. Ny ambasadora Rizanakray malalo Tinay tena tinay Izao nomba hirinay Tena fifalinay tianay Rayanao utafitara Kufisarana natulujay misautre. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampanateny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. AWR feon'ny fanantenana. Zani nukatsau Fani fadalana Zani yalau falala Natadiavu Tebu sambachai Sianareu izamu Mampianatra Sianareu izaku Mananatra Dado Inenikiu malala Yanareu Nuandihi yankinana Sianareu izamu Mampianatra Sianareu izaku Mananatra Kufisarana natulujay Misautre Misautre Sarana natulucha. Ilay feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Fifaliana ho any amin'ny rahalahy ny manolotra ny fiarabana ho antsika rehetrandre mpanaraka zao fandarana ho an'ny fianakaviana izao. Ny loha hevi-dehibe ny fantanena lehibe napitraka moa dia ny hoe ahoana no atonga ny tokantrano hateza. Ny tokantrano zany dia ny ray, ny reny ary ny zanaka.
efa norisantsika teto ireo tsy ambaratelo roa voalohany mba ampateza ny tokantrano. Ny voalohany dia ny hoe tia ny tenako araka ny tokony ho izy aho, malala ny tombambidy ny tenako. Nisy dingana enina efa ny anarantsika mba hatanteraka an'izany. Ny tsy ambaratelo faharoa izay efa hitantsika ihany dia ny hoe tia ny vadiko tahaka ny tenako aho. Anio isika dia andinika ny tsy ambaratelo fahatelo mba hahatonga ny tokantrano hateza ao anatin'ny fahasambarana dia ny hoe tia ny zanako aho ama-ampahany tenako azy. Tia ny zanako aho ama-ampahany tenako azy. Isika malagasy dia manan-karena amin'ny teny entina manondro ny zanaka, ary teny mampietsi-po mihitsy aza ny ilazantsika azy tahaka ny hoe sombon'ny aina. Izany hoe tena anisan'ny tenako mihitsy ny zanako. Ny hoe menaky ny aina ihany koa, fa raha mandimby mirakitra zavatra be deaibe ireny teny entina manonona ny zanaka ireny, izay tsy tianao atao amin'ny tenanao zany dia tsy ataonao amin'ny zanakao satria sombon'ny ainao izy, menaky ny ainao izy, anisan'ny vatanao mihitsy izy. Tahaka ny hoe tananao, raha ohatra ka marary ny tananao, marary venao, dia tahaka an'izay zany zanakao. Fa raha mandimby handova antsika, tsy ny fananantsika ihany fa ny toetra mampahalalana anantsika, ny mahay isika antsika mihitsy. Tsy maintsy ho faty antsika indray andro any, ary ho adino mandrakizay momba antsika fa ny zanantsika no milaza manamarika amin'ny fiarahamonina fa nisy teto amin'ity zao tontolo izao ity isika. Izay zany no anarana entina manondro ny zanaka ary manondro ny mahazava-dehibe azy. Dia izay no entsika ho adiadiana androany hoe ahoana moa izany hoe tia ny zanako aho ama-ampahany tenako azy. Raha ny vadiko zany a no tenako faharoa, dia ny zanako no tenako fahatelo. Tiako mafisina mihitsy namana iaja le hoe ampahany amin'ny vatako mihitsy angely zanake, ary ara-tsiansa zany dia mitombona mihitsy. Ny fomba natonga n'iny zaza iny ho tonga teto tany dia tsy ny foronona manokana fa tamin'ny alalanao sy ny vadinao natonga azy teto amin'ity tany ity. Zay ny fomba nataon'Andriamanitra, ary zava-dehibe mihitsy le hoe tsy mandova fananana fotsiny, tsy mandova fananana fotsiny io zanakao io, fa mandova ny maha ianao anao. Ka raha tsy nanao ny andraikitrao ianao a, dia tsy ho hita itsony zay, tsy ho hita itsony izay zavatra izay, tsy ho tratra izay tanjona izay. Raha kristianina ianao dia azadiny fa iray ao amin'ny tompo ianao sy ny zanakao, ary mitovy lanja sy tombambidy eo anatren'Andriamanitra. Samy nandatsahany rany, samy noforonony, ary samy nanaovany planina mba hahatonga anao sy ny zanakao sy ny vadinao ho tonga any an-danitra. Misy planiny famonjena nataony ho anao sy ny zanakao. Mitovy ny lanjanao sy ny zanakao anatren'Andriamanitra. Tsy manana zozany ianao hanavaka ny tenanao amin'ny zanakao. Ahoana zany no hampiarana ara-baky teny mihitsy ilay hoe tia ny zanako aho ama-ampahany tenako azy. Misy andininy anankiray avetrany azotsika raisina ao amin'ny Kolosianina 3:2 namana iatsy. Kolosianina 3:2. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy. Inona no afatra tiany ampitaina amin'izany? Ny tanjon'ny fanabiazana dia tsy ny hampamoy fo ny zanakao, fa ny hatonga n'ireo toetra rehetra irina ho ananany mba hiainany. Zay ny tanjon'ny fanabiazana. Zay mihitsy. Dia inona ary zany zao no mety hatonga ny zanaka ho sosotra ka hamoy fo? Ny zavatra fahita matetika ao tokantrano dia rehefa manao ny zavatra tsy mifanaraka amin'izay andrasan'ny raina ny reny ny zanaka, dia tezitra le raina le reny. Ina ny olana amin'izay? Izaho malala fa olona tsy tanteraka, tsy izay teneniko rehetra akory na izay zavatra iveriko fa mety dia mety avokoa. Ary io zanakao io a
dia olombelona misaina izy io. Indraindray izy manao ezaka, indraindray izy mikaroka araka izay mba takatry ny sainy, kanefa tsy araka ny eritreretana ho azy ny zavatra ataony. Dia omenao tsiny amin'iny izy, ratrainao ny fony. Iny mety hokapohanao azy izy, vokatr'izay eo zany le hoe mamoy fo. Hoe zaho izy le zasa mba hananao izay mba neveriko fanety, mba nidioviko le trano arak'izay mba fahaizako, nosasako le vilia arak'izay mba fahaizako, nokarakaraiko ny sakafo arak'izay mba fahaizako izay tratra ny saiko. Kanefa inona no azoko? Famezatsiny. Aga vita ny famezatsiny. Ary raha miteny ny Baiboly hoe aza mitsitsy tsorakazo amin'ny zanakao dia tsy tsorakazo fotsiny matetika no entin'ny ray aman-dreny mikapoka ny zanany amin'izao fotoana izao, fa vatakitay, indray vy mihitsy no alaina, izay zavatra sendra ny tanana. Zavatra ohatr'izany dia azo antoka fa ampamoy fo. Mipetraha ianao eo amin'ny toeran'ny zanakao ary azadino fa ianao nge fa mba zaza tahaka azy io koa taloha tsy aro hainao avy hatrany ny zavatra tianao atao, fa nitako fotoana ela le izy. Misy teny ao amin'ny ohabolana 2:20 ka ny 9:4. Ohabolana 2:20 manao hoe zaro amin'ny lalana tokony ho aleny ny zaza. Zaro le fanazarana mitako fotoana. Sa ahoana ianao tambola kely, tambola mahatanuranao, mitako fotoana ny fahazona fahazarana anankiray. Fa isika ray aman-dreny tiatsika iova avy hatrany izy, tiatsika ho ananany avy hatrany ny toetra zay tiatsika ho ananany. Ary rehefa tsy ananany avy hatrany zany dia tezitra isika. Kanefa na isika aza tsy nanana an'le toetra avy hatrany koa tambola kely, fa nitako fotoana ela izany. Angamba isika mitako vokatra aingana, fiovana aingana. Ka izay zavatra izay fandiniha tena kely fotsiny hoe nanahoana ny fomba nananako anao zavatra tiako hanana ny zanako ireo ary fotoana nanahoana no nilaiko voananana n'izany dia inona koa no natao tamiko mba hatonga anana n'izany. Dia tahaka an'izay koa no ataovy amin'ny zanakao. Eo zany nitrangan'le hoe tsy mampamoy fo dikany hoe mamoy fo mantsy dia zao tsy hanao tsony rehefa mamoy fo ny zaza dia tsy mety hanao izay zavatra senao atao tsony izy, tsy ezaka intsony izy, satria izay rehetra mba hiverin'ny fa mety dia tsy mety aminao, sady tezitra izy no tsy tianao ntsony. Misy aza lasa mifamoizam-po mihitsy mandositra ny ray aman-dreniny dia karohana ireo zaza very zay voalaza amin'ny radio na ny televizion ireo zany tsy hoe lasa ny mpangalajaza daholo akory, fa misy ampahany amin'izy ireo namoy fo, tsy zaka ntsony ny fomba hitondrany ray aman-dreniny azy. Ary izay no andrarany ny Baiboly atsika. Ny zavatra tokony ezahany ray aman-dreny zany ny tena nova ny ezaka isanandro isanandro mihitsy dia ny hoe ahoana ny atonga ahidina eo amin'ny toerana misy ny zanako, atakatra ny toerana misy azy. Misy olon-kendry anankiray izay, Abraham Lincoln izay ny anarany, filoham-pirenena Amerikanina fahiny, dia izao mihitsy ny teny hoe aza mametsiny fa raha teo amin'ny toerany olio ianao dia mety ho tahaka ny nataony ihany koa no nataonao. Raha iny ray aman-dreny zany mamerina an'izany foana hoe za koa ny raha teo amin'ny toeran'ity zanako ity mety ho tahaka izany ihany koa no nataoko dia ho haitsika ny atakatra ny toerana misy an'le zaza ary ho vitsy dia vitsy mihitsy ny fanamelohana ho ataontsika, fa ny fampianarana sy ny fitaizana sy ny fampiofanana no betsaka ho tokantrano. Misy torohevitra mahasoa omen'Andriamanitra mivantana mihitsy ny amin'izay fomba hoentintsika hanabiazana ny zanatsika. Ao amin'ny Deutéronomie 9 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 no ahitantsika an'izay. Deutéronomie 9 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Ary aoka ho ao amponao zao teny andidiko anao anio izao. Ianao aloha zany ny vadinao ianao no mirakitra ao ampo lay teny andidin'Andriamanitra anao. Dia zao ny toy ny teny: ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry na mifo, ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao ireny,
ary aoka ho fe fampatserovana eo ambonin'ny andrinao ary soraty eo amin'ny tolambaravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavadinao. Inona no tiano resahana amin'izany? Ny fotoana rehetra izany dia azo ararotona mba ampitana le fanabiazana tsara amin'ny zanaka. Jereo tsara ny zavatra tany saina eto: resao na mipetraka ao an-trano na mandeha ny an-dalana na mandry na mifo. Amin'izao fotoana izao nefa tsy manana fotoana tsony ray aman-dreny iresahana irahana mipetraka ao an-trano amin'ny zanany, ny mandeha ny an-dalana miaraka amin'ny zanany. Lasa hotely finanana sy fatoriana fotsiny tokantrano satria tiana hoanana n'le toetra tsara nefa le zanakao ianao tsy afaka manaraka nyreto toromarika ireto, dia ny kapoka sy ny teny mahamay sy ny famaizana zay mampamoy fofoana satria tiana hoanana fiovana aingana le zaza, zay ihany ianao no entinao mba hanabiazana ny zanakao. Tsy mifanaraka amin'ny torohevitra ny men'Andriamanitra izany. Fa aoka isika anararoatra ny fotoana rehetra ary anokana fotoana mihitsy mba iresadresahana amin'ny zanantsika, hipetrahana miaraka aminy, irahana milalao aminy, mba miara mitsangatsangana aminy, mandeha mihetsena, miaraka mikarakara sakafo. Ao anatin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny mampita tsy kelikely ny lesona sy ny fahazarana tiana ho anana ny zanakao ianao. Anisan'ny zava-dehibe koa ny hoe fezo famantarana eo amin'ny tananao reny aroko fe fampatsiarovana eo ambony andrinao. Ny tanana, ny sandro dia fitaovam-piasana eo amin'ny olombelona. Zany hoe ny asa ataontsika sy ny fisainantsika, zany hoe ny fiainantsika manontolo mihitsy zany dia maneho an'le afatra tiantsika ampitaina amin'ny zanantsika. Lasa modely ho azy izay mihitsy. Ary rehefa lehibe izy dia afaka miteny hoe tsaroko mihitsy dada ny teny an'izao tamin'izay nanao an'izao na tamin'izay nandeha tary, ary tena tsy afaka ao an-tsaiko mihitsy izay teniny izay, le zavatra nataony tsy adino mihitsy. Misy mpanoratra izay nanao an'izao mihitsy hoe mety ho adinony zanakao izy ny zavatra ny teneninao, fa izay nataonao tsy ho adinony mihitsy. Dia izay zany ny ten'Andriamanitra ho teneniny eto hoe oka ho modely tsara isika amin'izay toetra tiantsika nanany zanantsika. Inona fa efa misy ho saintsaina sy ho ampiarina andray aloha izay ny faniriana dia ny ahasambatra ny tokantranonao. Mazava ho azy fa tsy misy fahasambarany tokantrano raha tsy miaraka amin'Andriamanitra isika. Petra amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa zanan'ireo anazy ireo aloha vao anao ary hainy mikarakara an'ireo raha manaiky ataony fitaovana ianao. Dia mametraka ny mantra piresaka ho aminao indray ny namanao Elion sy Mamianja. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola ampifaliana trano no iarako aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo ny feo fanantenana ity. Miarabanao namako ary manona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao. Nianatra tetosika nandritra ny andro maromaro. Paoly sy ny Efesianina moa no resaka teto tamin'izay fotoan'izay. Ary mbola izay ihany no resantsika. Ny andininy fototra izay natao fitadidy dia araka izay voalaza ny Efesianina toko voalohany ny andininy 7 sy 20. Efesianina toko voalohany ny andininy 7 sy 20. Rehefa nampahafantarina ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony sika, araka ny safidin'izay nokasainy tenany, hatanterany ny fitondrana hatao mandrapatapitry ny andro voatendry, hanangona ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny aty an-tany dia ho ao aminy. Averiko ndray mandeha. Rehefa nampahafantarina ny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidin'izay nokasainy tenany, hanatanterany ny fitondrana hatao mandrapatapitry ny andro voatendry, hanangona ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy,
na ny any an-danitra na ny ety an-tany dia ho ao aminy. Zay no andin'ny fototra tamin'ity fianarana ny soratra masina ity. No resantsika tao tamin'izay fotoan'izay fa i Paoly apôstôly no nanoratra ny boky ny Efesianina. Nataony mazava tsara mihitsy zany fa izy no nanoratra ny boky ny Efesianina. Ny fanononany anarany tsy firehareana akory, fa tiany hazava amintsika fa tompona andraikitra voalohany izy amin'izay zavatra soratany. Ary raha misy resaka tianao atao, aminy no miresaka. Matetika nefa tsy dia izany ny antsika, fa entina isehosehoana ny fanonana anarana. Efa azonao teto amin'ity izao tontolo izao ity ny valim-pitianao. Tandremo fa tsy toe-tsain'i Kristy zany. Kristy tonga teto amin'ity tany ity ny afinafina. Tsy mba anisany hoe nanan-kaja ny tsiratsirain'ny olona, nataon'ny olona tsinotsinona, ary ianao kosa miady voninahitra. Tsy izy zany. Tsy toe-tsain'i Kristy zany. Misy tanjona ny antony nanoratany apôstôly Paoly ny boky ny Efesianina. Mpigadra manko izy. Ny gadra noho ny asan'Andriamanitra, tsy noho ny adalany, fa noho ny fanandratany an'i Kristy, noho ny fitoriana ny filazantsara, noho ny fampielezana ny fahamarinana. Nanelingelina olona izany, ary betsaka no sorena taminy. Na tonga korontana zany, izy. Hitantsika tao ihany koa fa tsy Paoly rery no nanao an'le asa, fa nisy ireo namany, ary tena niara-ny asa izy. Petraka amin'ny fanontaniana. Mba vonona ve izaho, mba vonona ve ianao hiara-iasa anatanteraka ny baikon'Andriamanitra, manao hoe mandehany ianareo ka mitoria filazantsara amin'ny olombelona rehetra, sa izaho na ianao le mialangalana, na sanatrian'izany le mpanakinany manao, ary rehefa mba manao dia mitady hevitra hamotena ny asan'Andriamanitra. Tady dio tsara fa mbola ho tsaraina amin'izany sika. Niara-ny asa i Paoly, niara-ny asa tamin'ireo namany, dia tafatsangana ny fiangonana Efesosy. Ary na dia nisy ary ilay korontana, nisy ilay tabataba, dia tsarovo tsara fa tsy nanafoana ny fikasany zany, dia nitory ny filazantsara any amin'ny jentilisa. Ary izy tena evanjelistra matanjaka zany Paoly apôstôly zany. Ary raha kalesona antsika dia amin'ny tantara ny jerena. Fa na dia efa tany am-ponjary izy, dia tsy nanadino ny mpiaraka aminy tetỳ ambony tany. Mbola navita nanoratra boky maromaro, tsy hoe boky ny Efesianina ihany, fa ny Kolosianina sy ny Filemona ihany koa. Paoly apôstôly dia tena andrarezany finoana, andrarezana teo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ary ianao, ary za, dia isika zay mpiady voninahitra, mpiady laza, mba manahoana. Mikorontana ny asan'Andriamanitra satria betsaka ny mpitady laza sy voninahitra, miady seza fotsiny, tsy mitady zay asoa ny asan'Andriamanitra. Mampalahelo an' Jesosy reny. Ny anarantsika teto ihany koa, lay hoe raha sendra lasa mipitarika, maty vesa ny findratoerana, mba manahoana ny fijoroanao? Sa dia tsy maintsy korerarera foana eny amin'ny fanomponan'Andriamanitra, le matimaty hitoetra ny lodikiny le antosirany, io le hialana, tokony hafana fo ianao na tsisy pitarika, tsisy mpanentana azy, satria ny famonjena ngeka tsy anin'olona iny fa anao ary ny fahaverezana tsy anin'olona iny fa anao ihany koa, raha sanatria manao kiliolio, manao kitoto. Zany hoe izaho no mila mitsangana, ianao no mila mitsangana, mila manafana tena sika mivonina ny amin'ny fivian'i Jesosy Kristy. Tadidinao ihany koa ilay hoe rehefa nisy faresen-datra tamin'ny fitoriana ny filazantsara nataon'i Paoly, dia tonga ny olona nandoro ny bokiny. Zany resaka boky zany haren-tsaina zany, nandaniny ny androny sy nandaniny fotoana zany, nanakina ny fiainany tokoa zany. Kanefa rehefa tena tonga ny fitoriana ny filazantsara zay nentin'ny rahalahy Paoly, dia nafoin'ireo, nariny ny bokiny nodorany, nafoiny mihitsy zany dia mba manahoana ny fahafoizanao ny zavatra ny tany sy izay zavatra mandrebireby ny sainao, manakana anao tsy hanompo marina ny Kristy,
dia manahoana ny fanoloran-tenanao ny fanapahan-kevitra ao hanaraka an' Jesosy sa mbola hitady velantsiny? Zavatra nisy tamin'izany mantsy rehefa feno farisen-dahatra ny amin'ny fahefan'i Jesosy ireo mpino vaovao sasany dia nanipy ireo bokiny lafo vidy momba ny filalaovana ody tao anaty afo. Ny lesona azontsika tsoahana ihany koa amin'ireo olona namoaka devoly tamin'ny anaran'i Jesosy sy nanonona ny anaran'i Paoly dia amin'izao fotoan'izao nge betsaka neny ny mpitondra fiangonana miogaoga fahagagana sy fanasitranana manonona ny anaran'i Jesosy. Any ambadimbadika any izy manao zavatra tsy mety, mbola manompo devoly, mbola miankoka atsy seroa, maka hery atsy seroa fa tsy hery avy amin'Andriamanitra. Ary izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra mananatra mafy fa ny fiavian'le ino izy dia amin'ny fahagagana mandainga. Misy zany amin'izao andro farany izao ka eto io boky ny dorana io dia ambarany lioka fa volafotsy 5,000 no tombambidin'ireo boky ireo, na karaman'olona mandritra ny 5,000 andro iasana. Raha ohatra hoe 5,000 ariary ohatra no karama raisy ny mpiasa mahay anankiray isan'andro dia efa mitentina 520 tapitrisa ariary any zany ny tombambidiny ireo boky ireo. Hitanao amin'izany fa tena nisy lanjan'ireo boky ireo tamin'ny fiainan'izy ireo andavanandro. Noho izany dia nila ny fidiran'Andriamanitra antsehatra mihitsy zany vao naharesy lahatra an'ireo olona ireo. Fa rehefa tsy niditra antsehatra Andriamanitra, ny herim-pony Paoly fotsiny, tsy vita zany tsy afaka andao ny odiny izy ireo, tsy afaka andao ny mosaviny ary ny fomba mahazatra azahoana hery ara-panahy. Alohan'ny amaranako azy dia tiako asongadina kely ty. Nanao ohatra i Paoly fa ny fiangonana dia fitambarana mambra tsy mitovy traikefa, tsy mitovy fomba fanao, tsy mitovy fisainana, samy hafa fiheviana, samy hafa kolotsaina. Kanefa tian'Andriamanitra izy ireo hiara-mita asa anankiray eo anoloan'ny famelezan'ny Satana, satria Satana dia miezaka hamodika amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Petraka amin'ny fanontaniana, ianao ve le mpanakorotana, ianao ve le mieritreritra mandrakariva ny asan'Andriamanitra mba omby? Faranako ohatra eo ny fotoana vavakitsika. Rainay izay ny an-danitro misaotra fanomenao anay izay lesona izay. Ampitoero ao anatinay, ao amin'ny fiainanay, mandritra ny andro iainanay izany lesona izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mametraka ny mandra-piona aminao, mandra-pitafa ny namanao Risarandrenjatovo, misaotra ny teknisianina Sam ny arany asa. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.